Anareo manan-karivany ary avana ny fahasavan'ny tompo. Bokin'ny Ezra toko fahasivy ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito no akatsika ny avatry ny tompo ry havana malala ao anatin'ny vanim-potoanan-karimy-atrantsika vanim-potoanan'ny fandinihan-tena sy ny fibebahana. Tantara izay niseho taorinan'ny fahababoana zany hoe taty amin'ny fiverenana ho an'ny Jerosalema indray rehefa avy any Babilôna ny zanak'Israely. Ny vahoaka jiosy dia voazarazara. Nisy reo niverina avy any am-pahababoana izay niraikim-po tamin'ny fahadiovan'ny lalàna ny mahataranaka masina azy ireo. Fa nisy kosa reo olona izay tavela teo an-tanàna, dia tompon-tany zany, taranaka izay efa nifangaro tamin'ny firenen-kafa izay nifindrafindra teo zany, nifangaro tamin'ny Samaritana, ny Ammonita sy ny Moabita sy ny sisa. Zany hoe lasa safitra zany ilay olona tafajanona teo. Ka taranaka tsy madio tsony araka ny fiverany azy. Ho an'ny Ezra ry havana dia ny fahotana no niteraka ny fahababoana. Fatany tsara zany satria no ny fonom-potsampy no ny fifangaro arona tamin'ny hafa firenena. Tao amin'ny tany Kanana, nanompo samby tao, lasa nanonompo ny Andriamanitry ny Kananita, dia lasa voababy tany Babilôna izy. Ary ankehitriny efa naverin'Andriamanitra ao amin'ny taniny izy ireo, kanefa nanomboka nandika indray zany lalàn'Andriamanitra zany. Nalahelo mafy Ezra etra satria hitantsika ny hoe ny fanambady tamin'ny firenena hafa indray reto zanak'Israely izay efa tafaberina tany Babilôna. Nisy fietsika nataony teo antony hoe nandrovitra ny akanjony, nanongotra ny volony, nipetraka tahaka ny torana, nivavaka atao anatin'ny fotoana maharitra, maharitry ny alahelo zany. Natao ohatra izy, nalahelo mafy iny Ezra, fa hoe tesoron'Andriamanitra indray ny famindram-pony, ka ho tonga ho ringina indray ny Israely, izay efa namindrano'Andriamanitra fo avy any Babilôna. Fantatsika tsara ry havana fa raha rano ny soratra masina amin'ny tetebe taloha indrindra zany hoe nanambady firenen-kafa na jentilisa ny zanak'Israely. Satria ny fifanambadiana tany firenena ry havana dia lasa nisy fivavahana tsy madio. Fiarovana ny fivavahana zany ho madio. Zay ny tanjon'ilay hoe tsy mahazo ny fanambady tamin'ny firenen-kafa. Mazava ny voalaza ny Toriteny toko fahafito andininy fahatelo sy manaraka ny hoe aza manao fanambadiana amin'izy ireo, aza manome ny zanakavavinao ho an'ny zanalahy, na maka ny zanakavavin'izy ireo ho an'ny zanakalahinao, fa hitarika ny zanakalahinareo hiala amin'ny fanarahana izy ireo, ka hanompo Andriamanitra hafa dia rehetra amin'ny fahatezeran'i Jehovah aminareo ka handringana nareo haingana izy. Zany hoe ididio moa dia nomena ny Israely rehefa hiditra amin'ny tany Kanana izy hoe tany remo, manambady ny zanaky ny olona ao amin'ny tany Kanana. Fiarovana ny fivavahana ho madio zany. Ny vehivavy na ny lehilahy avy any amin'ny firenen-kafa dia mitondra ny fivavahana. Fivavahany ray aman-dreniny dia lasa tsy masina intsony ilay fivavahana. Tahaka izany ohatra niseho tamin'ny andron'ny Solomona dia nisy vehivavy maro be izay vady sy ndranon'ny Solomona samy mitondra ny Andriamaniny avy. Lasa feno fanim-potsampy nanambarana alitara kely avy ny Andriamanitra ireo vehivavy maro izay vadin'ny Solomona. Vahoaka masina ny Israely rehefa ravana malala. Vahoaka masina ho an'Andriamanitra izy ireo. Ka ny fanambadiana firenen-kafa dia hitarika ho amin'ny fandotona zany firenena zany. Sy fanitsakitsahana ny fanekena. Ary zany ry havana nanisan'izay nampalahelo mafy an'ny Ezra eto. Na eno n'izany vaovao zany hoe efa nanaonao foana ny zanak'Israely.
efa nanandrana nanambady firenekafo izy hatramin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra tsy voalaza ho ny olona rehetra ny akabeazany dia hatramin'ny mpitondra favahana azy tratran'izany ka dia nalahelo mafy izy raha eo tiravana malala tsy hoe voarara akory ny manambady olona na lokona volokoditra na fiaviana tsy zay loatra akory ny tena ambara fa tena hoe lay fahadiovany fivavahana zany no mahatonga ny apôstôly ilaza manao hoe aza mety asiana zioka zay tsy atonona nareo ikambana nareo amin'ny tsy mino lay fivavahana ny tinambara tsy miresaka volokoditra loatra zay ny tinambara fa lay fivavahana madio eto ry havana dia hiditra atao anatin'ny texte sika misy toetra zay takina reto amintsika mpanompon'Andriamanitra amintsika mpitarika amintsika mpino raha teo antsika zanak'Andriamanitra ny andininy fahatelo ary noho nandre zany zavatra zany aho dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandrobotra ny volondohako sy ny somotro dia nipetraka tahaka n'ilay torana iny aho toetra voalohany dia zao ny hoe toetra maneho alahelo sy manetry tena eo an'andrehan'ny fahotan'ny hafa izy raha dia mpisorony miverina fanepahababony izy a mitarika ny vahoaka avany izy rehefa nalefan'ny mpanjakan'ny persianina krosy a ny zanak'Israely hoe andaninareo mody amin'izay any amin'ny taninareo mpisorony izy eto ry havana dia voanareny voavoaratsy izy a ina moa le voavoaratsy hoe ny fanambady tamin'ny firenekafa ny zanak'Israely ny jiosy moa zany mazava ho azy efa tsy nahadio tsony ny fivavahana dia tsy ny any medisiny tsy zay ny namaika azy eto fananeo alahelo lalina ho an'ny fireneny manontolo ho an'ny tenany noho nandre zany izy dia nandritra ny lambany nandritra ny akanjony ny fomba fihezitra ny hoe nandrovotra ny lamba sy akanjo eto dia tena fomba fanao zany fanehoana alahelo goavana eo amin'ny olona anankiray ary volazany hoe nandrombotra ny volondohako sy ny somotro nanongotra volondoha sy volombava moa ny tena ambara amin'izany fanehoana alahelo ara-panahy zany alahelo sy fanaintainana lalina ao anaty ny tinambara amin'izany ny volombava sy ny volondoha ry havany amin'ny jiosy indrindra amin'ny lehilahy jiosy a dia tena maneho haja sy voninahitra zany ongotana ny volombava sy ny volondoha tena endrika anankiray zany fa ilay voninahitra ilay mahizy azy mihitsy no ezorony zany mahatonga ny hoe ny jiosy vovavy tamin'izany dia kakasana daholo ny loha isorona taony hoe afa-boninahitra ianao nipetraka tahaka ny torana izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra hariva zany hoe tena naharitra ela lay fibebahana lalina eto zany ny toetra ny takina eto miombona alahelo manetry tena eo enatrihan'ny fahotan'ny hafa tsy fihetsitra kely zany riavana malala petraka tahaka ny torana ho izy mitinambara dia ny hoe olona verihevitra sy torana noho ny alahelo mafy zany hoe kany hoe tahaka ny torana dia ny hoe fanehoana fanaintainana ara-panahy noho ny fahotana tahaka ny torana mandra-pahatonga ny fanatitra hariva tsy fihetsika kely zany ry havana fihetsika goavana zany tsy izy raha akory nanota fa nahita ny fahotany ny amany izy ny jiosy namany izy ny firenena izy dia niombona naneo alahelo nanetry tena teo anatrehana ny fahotana teo anatrihan'Andriamanitra na ay nanetry tena ry havana nanetry ny tompo voalahatra etiny hoe nisy ihany
ireo nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra. Miara-mivoa tamiko izy izy, ireo nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra. Ny tena ambara dia hoe ireo olona mbola natahotra an'Andriamanitra. Mbola nisy olona izay nitandro ny fahamasinana an'Andriamanitra sy ny didiny ka tsy nanaiky ny fahotana, dia nivory izy ireo. Fiombonana zany avana malala, fiombonana alahelo zany, ary fahaizana manetry tena, satria ny fireneny ny mpanota fa izy koa dia niaraka niombona tamin'izany. Raha vanentra amin'ny tompo, zany ny fihetsika raha eto rehefa nahita ny fahotana nataon'ny mpiray rà aminy izy, jiosy mitovy aminy izy. Manahoana ny fihetsika isika, manahoana ny fihetsiky ny fiangonana rehefa mahita ny fahotan'ny hafa, fahotan'ny fiangonana, fahotan'ny fianakaviana, fahotan'ny firenena, fahotan'ny fiarahamonina, ny fanitsakitsahana, ny fanambadiana, ny fitiavatena, ny alatra, ny fanompo-tsampy. Inona nataontsika? Miome ve? Manesy ve? Mametsiny ve? Samba malahelo tahaka ny Ezra, ary mivavaka sy manetry tena. Ilay tokoa ry havana ny mamaky atsika indraindray rehefa mahita ny fahotan'ny hafa, dia toa tonga amin'ny fitsaratsarana, fanomezantsiny. Fa eto mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, aoka mba alahelo, aoka mba tena iombona alahelo amin'ny olona izay tamana amin'ny ratsika. Aoka tsy ho mpanometsiny, aoka tsy mpitsaratsara fotsiny ihany, aoka tsy jery fotsiny koa nefa ny fahotan'ny hafa, fa miombona amin'ny olona anankiray izay tsika manao hoe ataoko ahoana ny fijerin'ny loza manjony fireneko, satria tandondondoza ny fiainan'ireny olona tamana amin'ny ratsy ireny. Maneho alahelo, manetry tena, miombo-pahoriana amin'ny hafa. Fa ny faharoa ry havana, ilay toetra takiny ihany koa hoe dia izao, ny mibebaka sy miaiky ao anatrehan'Andriamanitra, miaiky sy mibebaka ao anatrehan'Andriamanitra, miaiky amin'inona? Miaiky ny habe ny fahotana. Hoy ny andininy fahaenina, Andriamanitro, menatra sy mangahy ahy aho, raha miandrandra aminao, fa efa niamary moatra ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia manakatra ny lanitra. Zany ny fahotana eto, miaiky, mibebaka. Hoy manaraka ny hoe, fa hatramin'ny andro ny razanay ka mandraka androany, dia lehibe ny elokay. Ka nanolorana ny sy ny mpanjakanay ary ny mpisoronay eo an-tànan'ny mpanjakan'ny tany hafa, hovonoin-tsabatra sy ho babo ho voaroba ary angahy tahaka ny amin'izao an'izao. Izy raha eto tsy nanometsiny olona, tsy nanometsiny hafa, fa tena nampiditra ny tenany ho amin'ny fahotana izy. Noraisiny ho an'ny tena mihitsy, fahadisoan'ny ozy izy, ny elokay ozy izy. Zany no fibebahana marina, izahay fa tsy nareo na ianao, fibebahana ho antsika rehetra, miombona alahelo. Zany ny fibebahana resahana eto. Voalazany hoe nandohalika sy nanandra-tanana izy tamin'ny fotoana hariva ozy izy. Nandohalika sy nanandratra ny tanako ho amin'ny Jehovah Andriamanitro aho. Endriky ny fibebahana zany. Ny dikany hoe mandohalika sy manandra-tanana dia fihetsika ara-panahy zany, fihetsika lalina anehoana fivavahana. Fampiasainy zany amin'ny vavaka, fanaon'ny jiosy zany. Mandohalika maneho fanetretena, fibebahana, fiekenkeloka ary fankatoavana an'Andriamanitra.
raha mandoalika ny olona ray ny tenin'Andriamanitra dia mizika izany fa Andriamanitra ekeny ho tompo sy mpanjakany ary izy kosa dia mpanota. Zany ny endriky ny fandoliana. Raha matetika moa mivavaka miaraka amin'ny hoe manandra tanana, hanandratra tanana masina amin'ny vavaka ho ny razan'ny Timoty, ny lehilahy hanandra tanana masina amin'ny vavaka. Hoy Salamo 1:7-2 ny hoe araka ny fanandratana ny tanako ho toy ny fanaty hariva, tahaka ny hoe fanompoam-pivavahana mihitsy zany hoe vavaka manandra tanana zany. Eto dia tena nangataka mafy ny famindrapon'Andriamanitra izy. Menatra sy mangay ahy, menatra sy mangay ahy aho raha miandrandra aminao. Fihetsika feno fanetretena ry havana, feno fibebahana zany. Zany nasehon'ny Izraely. Fihetsika tsy fihetsika ivelana fotsiny ihany, fa fihetsika maneho fiovampo tokoa zany, fanetretena lalina zany, fibebahana zany. Ary voalaza eto ny hoe lehibe loatra ny fahotana. Fahotana io ozy izy, lehibe mihoatra ny loha, ilay hoe fahotana mandifotra ny loha. Saratsaina ny hoe tahaka ny rano miakatra any ambonin'ny loha, tahaka ny enta mavesatra mihoatra ny loha, tsy azo afen'ny ntsony. Ary efa tafakatra hatrany an-danitra ozy ny voalaza eto, tafakatra hatrany an-danitra. Zany ny fahotana, zany hoe hita n'Andriamanitra, tsy azo afen'ny ntsony. Zany ry havana amin'ny fekekeloko, zany ny fibebahana eto. Tsy miezaka hanafina ny fahotana, fa milaza ny habeny ny fahotany. Ary tsy zany ihany, fa fantany tsara, miaika izy, fa misy vokany ny fahotany, misy voka-dratsy ny fahotany. Efa fantany zany hoe hovonoin-tsabatra sy ho babo ary voaroba sy angay ahy tahaka ny amin'izao anio zao. Zany na tonga ny Israely niala teo amin'ny tany Kanana, tsy mandova ny tany Kanana satria nanompo zampy. Ary zay voalazan'ny apokalypsy tao, tsy andova ny fanjakan'ny lanitra ny vetavetasaina sy ny mpijangajanga sy ny sisa, tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Io le sary le Kanana vaovao. Ary fantatra izy raha tsara zany, zany ny vokatra ny fahotana. Ka natonga azy tena ny bebaka, natonga azy teny aniaiky ny habeny ny fahotana, ny aiky izy fa misy voka-dratsy ny fahotana. Rehefa rehetra ny tompo, tsy mba olona nanafina ny fahotana eto. Ny Ezra nanambara ny fahotany, tsy olona niezaka nanamary tena, fa tena nanambara vesatry ny fahotany. Tsarovy fa misy farany ny ratsy atao, zany no ambaran'ny boky eto. Manaiky ny vokatry ny fahotana, fa ny vokatry ny fahotana dia ny fahababona sy ny fahoriana, ary ny vokatry ny fahotana dia tsy fahazona ny fenana mandrakizay. Ary fantatry ny mpaminany tsara zany. Ny fahotana miendrika tokony ialany zany ry havana. Fa am'taonany karemy zao, fandinian'ny teny, mialà ny fahotana mahazatra anao. Fantatry ny mpaminany zany, io fandikanany sitrapon'Andriamanitra io natonga azy ho voaroba nrobain'ny mpanjanatany nentina ho babo. Ary zany ihany mbola ataony, ary natahotra mafy ny mpaminany, matahotra ry Ezra, dia nivavaka mafy. Saola, ny famindrampon'Andriamanitra izay mbola eo amintsika, araraotsika. Saola everitsika fa maharompo ny tompo, dia tamana amin'ny ratsy isika. Fampitoana ny karemy zao ry havana malalana. Aoka isika hanao ny fahotana ho toy ny zavatra marikoriko, zavatra mampalahelo, mibeba marina, manetreteno ny anten'Andriamanitra. Aza mifikitra amin'ny zavatra tsy mahavonjy, fa zany no nahavony Israely. Iveriny fa tsy dia mampaninina azy na dia nanambadiny ny olona tao amin'ny tanàna azy, kanefa tsy fantany fa ny fivavahan'Andriamanitra dia saro-piaro. Andriamanitra dia tena sarotiny amin'ny fahamasinana, ka dia nataony ihany zany, dia manambana ny loza. Ry havana rehetra amin'ny tompo,
zany ny fiainan'ny mpampon'Andriamanitra olona mahay miaikeloka olona tsy mpanafina ny fahotany olona tsy mpanamarteny fa miezaka manambara amin'ny tompony fahotany ary olona zay tena mahatsapa tokoa ny voka-dratsy ny fahotany ka tsy manao fanahinina manota intsony raha vaenatra amin'ny tompo misy tantarakely anankiray zay anoarany zany tantara zany misy vehivavy anankiray izay avy ny antsena izy nividy satroka manana satroka tsara tarehy dia andeha hody avy be moa ny orana hipita rano izy dia rehefa nipita rano izy dia saika lasany rano fa nisy lehilahy anankiray nanimpitady azy dia ozy lay lehilahy ny hoe ifikiro iny tady iny dia ho avitra ianao fa inona nataony ty vehivavy ty lay tanana ray eny amin'ny satroka ihany ny tanana ray miazona le tady lay satroka tsy fohy very satria satroka vaovao ny tena tiana ho avitra tsy aloha ve namoy ny satroka dia avitra fa ny hafarano moa dia tsy avitra lay vehivavy satria tena mifikiriny mafy tokoa lay satroka zany ny olona tamana amin'ny ratsy zavatra tsy mahavonjy no ifikirana mety olona tamana ny ratsy oatra zany zavatra efa tsy mahavonjy mbola ny ifikirana ihany fikitra amin'ny zavatra ny tany aza mifikitra amin'ny fahotana aza mifikitra amin'ny zavatra ny tany tsy mahavonjy fa mifikira amin'Andriamanitra mifikira amin'ny Jesosy Kristy dia ho avitra ianao ho tafita ianao ho voavonjy ianao fa ny zavatra ny tany ndrindrarendra ny tany favitaviatahana sy ny fitsangatsangahana sy ny fimamona sy ny sisa fa finaretan'ny tany zany tsy ahavonjy ianao zany mandiny tenysika amin'izao andro kary amin'izao zany ny toetra zay takina amintsika mpampon'Andriamanitra dia aoka sa mandiny teny ho azy ny voninahitra ao aminao ny fiadanany amen